Fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina, ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay. Dia ampifaliana indray amin'ity oray ity no androsoana tokantranonao amin'ny alalana izao fandaharana ranao eto amin'ny fahitalavitra izao, fandaharana fanazavana zava-miafina totosainy ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay. Miarabanao ny tenako ary manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny avindrindra hitoetra ao anatin'ny tokantranonao. Irina ihany koa ny afantaranao ny famarinana araka nambaram-pamonjy hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia ho fanampiny ny zavatra rehetra. Ireo famarinana izay asaina katsatsika riavana dia efa nisy fahavalo nandrava araka ny voalaza amin'ny Daniel 4:9 manambara amintsika ny fomba nandravana ny famarinana ny faminaniana ao amin'izay Daniel 4:9 izay. Voalaza indray ao amin'ny Daniel 4:12 hoe izay mamerina ny maro ho amin'ny famarinana dia ho tahaka ny akitana mandrakizay dory. Ny dikan'izany dia izao ilay famarinana izay noravan'ny fahavalo dia isy amerina indray. Ny olona iray manala zavatra eo amin'ny toerany dia matetika tenentsika hoe avereno amin'ny toerany io zavatra nalainao io, ka noravan'ny fahavalo ny famarinana. Io fahavalo dia nanitsakitsaka sy nanososo ny famarinana araka ny voalaza ao amin'ny Daniel 4:9 ary izay famarinana nazeran'ilay fahavalo sy nalany teo amin'ny toerana izay no asaina averina ho atsika izay mamerina an'izany famarinana izany. Efa nazavaiko teto fa mbola amafisiko hatrany fa ny anaran'ny avondrindra izay hita tao amin'ny soratanan'ny mpaminany sy hita tao amin'ny soratanan'ny apôstôly tao amin'ny baiboly nosoratan'izy ireny zany dia ity apotra amintsika eto amin'ny écran ity. Io ny anaran'ny avondrindra hita tao amin'ny horonam-boky nosoratan'ny mpaminany sy tao anatin'ny testamenta vaovao nosoratan'ireo apôstôly ny rany mpamonjy. Ny zavatra hitatsika nefa dia tsy ao anaty baiboly ampiasaitsika intsony io anarana io satria no esoriny fanjakana romanina izay nifehan'izao tontolo zao nandritra ny arivo-taona mahery na ny ara-politika na ny ara-pivavahana dia nofeheziny fanjakana romanina nandritra ny arivo-taona mahery, ka nesoriny sy tsy nampidiriny ao anatin'ny baiboly izay naparitaka ry zareo oeran'izao tontolo zao io anarana io. Ny missionnaire avy any Londres no nisahana ny fandikana baiboly nanerana an'izao tontolo zao misy porofon'izany eto am-pelantanana ary ianareo ihany koa raha afaka mijery sy mividy antony boky mitantara ny fivavahana teto Madagasikara itony, ka rehefa tsy nampidiriny zareo anatin'ny baiboly fampiasatsika intsony io anarana io dia izay le atao hoe nisy nanala teo amin'ny toerany ilay famarinana. Io ny loharanom-pamonjeny io anarana io io ny tena zavatra lehibe amin'ny fivavahany. Ianao zany raha ohatra hoe mivavaka nefa io anarana io raha tsy fantatrao fa diso ny anarana ivavahanao, natao an'iza ary moa le fivavahana ataonao move tsy natao an'io anarana io avokoa ary ny mpamonjy ary ny teny mihitsy hoe rehefa mivavaka nareo dia atao ve rainay izy ny an-danitra ho amasinina ne ilay anaranao. Mbola nanamafy ihany koa izy hoe raha mangataka zavatra amin'ny ray amin'ny anaraka nareo dia ho ataoko izany, ka ity anarana ity no anarana notonon'ny mpaminany sy notonon'ny apôstôly tamin'ny vanim-potoana rehetra nisin'ny fiangonany zanak'Israely sy nisin'ny fiangonan'ny apôstôly tamin'ny andro mbola nanononana sy nampiasaina ny teny hebreo.
fa rehefa nofoanany romanina sy ny amperora romanina ny fampiasana ny teny hebreo ary nodorany sy nompoteny ihany koa ny baiboly hebreo dia nandika baiboly ho amin'ny dika teny latinina amin'izay ny fanjakana romanina ary tsy nampidiry ny tao anatin'ny baiboly dika teny latinina voadikany intsony io anarana io. Misy porofon'izany avokoa eto am-pelatanana ry havana ary izany no ahafahanay manazava mazava tsara n'izao fanjavana izao ka ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay zay manazava aminao zao zava-miafiny izao dia najoro ny avondrindra mba hamerina ilay famarinana izay nesoriny ilay fahavalo iala teo amin'ny toerany. Najoro ny avondrindra hamerina n'izay famarinana izay eo amin'ny toerany izahay ka anisany mila haverina eo amin'ny toerany ity anaran'ny avondrindra ity. Manaiky nery zareo avy eo anivon'ny finoana protestanta malagasy namoaka an'ity fanjavana fanampiny ato amin'ny baiboly dika teny fanitsiana fahenina navoakany zareo ity milaza hoe ny hoe Jehova dia tsy notonon'ny jiosy zay tompony teny fa vokatry ny fahadosoana teo amin'ny famaky ny soratra hebreo ihany izany. Manaiky an'izany zareo avy eo anivon'ny finoana protestanta, manaiky ihany koa zareo avy eo anivon'ny finoana romanina na ry zareo avy eo anivon'ny finoana katolika ato amin'ity boky navoakany zareo mitondra ny lohateny hoe ny tantara famonjena amin'ny testamenta taloha ato amin'ny pejy 300 dia io apotrany eo ny anaran'ny avondrindra ary azavainy eo ambany eo hoe ny anarany avy aseho amin'ny taretsoratra hebreo tranainy sy hebreo moderna io ambony io. Ireo taretsoratra ireo ry havana no taretsoratra hebreo nanoratana ny horonam-bokin'ny mpaminany sy ny soratana ny apôstôly tany ampiandohany. Ary manaiky ry zareo eo amin'ny fanazavana omen'io fa mbola nampiasaina nandritra ny taonjato maro talohany natongavan'ny mpamonjy io anarana io arak'io fanjavana omeny eto ambany io. Dia eto amin'ny ankavia indray manazava ry zareo hoe io anarana io no fantatry ny zanak'Israely, io anarana io no nitenenany Mosesy sy Arona tao amin'ny faraona, io anarana io no nivavahany zanak'Israely amin'ny teny hebreo io anarana io. Tsy mamorona aho fa mamaky ary mampiseho an'ilay porofo amintsika fa ry zareo avy eo anivon'ny finoana romanina no namoaka an'ity boky asehoko amintsika ity. Ny dikan'izany dia izao miaraka manaiky na ry zareo anivon'ny finoana protestant na ry zareo anivon'ny finoana romanina fa amin'ny teny hebreo ny anaran'ny avo indrindra fa ny anarana hoe Jehova dia vokatry ny tsy fahaizana namaky anio anaran'ny avondrindra amin'ny teny hebreo io. Dia ry zareo avy eo anivon'ny finoana témoin de Jehova ihany koa ato amin'ity boky mitondra lohateny hoe ny fomba fanjoken-kevitra avy amin'ny soratra masina ato amin'ny pejy 820 dia lazainy mazava eto ambany eto hoe raha lazaina tsotra ny hoe Jehova dia tsy misy ifantsiny amin'izay mety hoendriky ny anaran'ny mpamorona nampiasaina tamin'ny teny hebreo. Raha lazaina tsotra na hoe ratsorina ny anarana hoe Jehova dia tsy misy ifandraisany sady tsy mifanitsy amin'ny anaran'ny avondrindra izay nampiasaina tamin'ny teny hebreo. Ry havana izay mijery an'ity fandaharana ity tsy fanaratsiana na fanaovana tsinitsinina ny fivavahana raha antsika sy aran'izao tontolo izao no antony hitondranay an'izao fanjavana izao fa fampafantarana antsika ilay fahamarinana izay noravan'ny fahavalo kanefa tokony ho averina eo amin'ny toerany. Ary tsy hoe mampafantatra fotsiny izay fa mitaona antsika rehetra izay mitady ny famarinana mikatsaka ny fiainana mandrakizay, mitaona antsika rehetra izahay hoe raha samy anonona sy antso anarana sy androalika hivavaka sy andany andro amin'ny fivavahana ihany aleo manonona n'ilay tena anaran'ny avondrindra sy anara zanak'ondry fa izany no tena famarinana araka nambaran'ny mpamonjy hoe raha mangataka zavatra amin'ny ray amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Mpamonjy ihany koa dia niteny hoe tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Ary eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 4:12 dia milaza mazava tsara hoe fa tsy misy famonjena any amin'ny hafa ary tsy misy anarana hafa nomenany olona zahoana famonjena ety ambanin'ny masoandro. Ny dikan'izany dia tsotra ihany ry havana tokana ny anarana azahoana famonjena, tsy izay anarana rehetra tononinao
dia hitondranao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Maro aminareo no mametraka fanontaniana manao hoe ka efa nizarazaraina anie ny fiteny, efa nizarazaraina ny fomba fiteny, ary ny avo indrindra mihitsy no nikororoka ny fomba fiteny tamin'ny vanim-potoana nanaovan'ny olona le tilikambo tany Babela, dia nanomboka teo no nizarazaraina ny fomba fiteny. Ka rehefa nizarazaraina ny fomba fiteny dia efa samy manana ny fiteny ny firenena tsirairay avy ary efa samy manana ny fanonony anio anarana io. Izany no matetika faharesen-dahatra ny olona rehefa miaina n'izao fanjavana izao izy, zany hoe resy lahatra izy hoe ilay anaran'ny avindrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry dia tena tamin'ny teny Hebreo tany am-piandohana, fa noho ny fiteniny zarazaraina dia efa samy mampiasa ny fiteniny ka zay anonana anio mety avokoa araka ny fiteniny firenena tsirairay avy. Tsy misy toky sy andininy ahafahanao manohana an'izany aloha ao anatin'ny baiboly, tsy misy toky sy andininy zany ahafahanao manohana hoe zay anonana anio mety avokoa, na iza anonanao azy de mety avokoa, na hiteny anao hoe Jesoa, na hiteny anao hoe Jesosy, na hiteny anao hoe Jesus, na hiteny anao hoe Jesus, na hiteny anao hoe Jesosy, de ho mety avokoa eo anatrehan'ny avondrindra. Tsy misy toky sy andininy manohana an'izay ao, fa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra andininy faharoa ambin'ny folo no misy teny voasoratra hoe tsy misy famonjena any amin'ny hafa ary tsy misy anarana hafa nomenan'ny olona zahoana famonjena. De voalaza indray ao amin'ny Romanina toko fahafolo andininy faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe fa tsy misy omenatra zay mino azy na jiosy na jentilisa iray ihany ny mpamonjy azy rehetra, sady manan-karena omena zay rehetra miantso azy izy fa izay rehetra miantso ny anaran'ny avindrindra no hovonjeny. Miantso ny anaran'ny avindrindra ve ianao mijery io, sa anarana diso no antsoinao? Fa raha mbola anarana hoe Jehova, na anarana hoe Andriamanitra, na anarana hoe Jesosy, na anarana hoe Jesoa, na anarana hoe Jésus na Jesus, na anarana hoe Jesosy no anarana antsoinao dia tsy misy ifandraisany na ifanitsiny amin'ilay anarana zanak'ondry sy anaran'ny avindrindra, izany anarana rehetra ampiasain'ny firenena rehetra eto ambony tany izany. Ka na dia nizarazaraina ary ny fomba fiteny manaiky an'izany izahay, nizarazaraina tokoa ny fomba fiteny, samy manana fiteny ny olona tsirairay avy, de tsy midika mihitsy zany hoe ny anarana na ny anaranao io dia ho azonao adika amin'ny dikatenim-pirenena hafa. Andehany ianao makany Frantsa ohatra, de rehefa tonga any ianao dia andramo adika amin'ny dikateny ampiasaindry zareo any ny anaranao raha mety, na ihany koa makany Chine, de rehefa tonga any ianao de mba adikao amin'ny teny sinoa ny anaranao raha mety, fa tsy mety izany zavatra izany. Ka ny anaran'ny avondrindra sy anaran'ny zanak'ondry ry havana izay miaino nanomboka trany amin'ny nanorenina zao tontolo zao mandra-pahatonga any amin'ilay fanjakan'ny avondrindra dia tsy miova mihitsy, ary ny anaranao io ihany koa aza dia tsy azo atao ny manova azy. Le izy ne raha ohatra hoe tsy novaina fa napetraka teo foana le anaran'ny avondrindra de natory sy nazavaina tao ny fomba fanononana anazy, inona moa de olana raha izay ny zavatra nataondry zareo avy any Londres, reo missionnaire avy any Londres rehefa miparitaka nandika baiboleran'izao tontolo zao, tsy izay ny zavatra nataony fa nisoloa ny anaratsampy, nosoloa ny anaratsampy avokoa ny toerana rehetra misy ny anaran'ny avondrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry. Izany zavatra zany ny tena zava-dozy, mba milamina ve ny sainao, de mety amin'ny sainao ve mampilamina ny eritreritrao ve ny mandinika an'izany hoe ny anaran'ny avondrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry dia tsy nampidiriny zareo anaty baiboly fa misy anarana nampidiriny ihany ao, fa anaratsampy avokoa ireo anarana nampidiriny ireo. Ary zany na tonga n'ilay apokalipsy toko fahavalo andininy fahafolo sy ny faharaiky ambin'ny folo ilaza hoe nisy kitana lehibe mirehatra toy ny fanilo latsaka avy tany an-danitra ka latsaka atao amin'ny loharano sy ny renirano. Ny anaran'io kitana io de poizy mangidy, ary tonga mangidy ny ampahatelin'ny rano rehetra ka maro ny olona maty noho ny fisotroana rano voapoizina. Poizy mangidy ny anaran'ilay kitana latsaka atao amin'ny loharano sy ny renirano. Io kitana io mirehatra toy ny fanilo, amin'ny dikateny sasany de hoe mirehatra tahaka ny jiro, dia izany anarana poizy mangidy latsaka ao amin'ny loharano sy ny renirano zany io anarana tafiditra ao anaty baiboly io. Tsy ny anaran'ny zanak'ondry io, tsy ny anaran'ny avondrindra io,
fa anara-tsampy nampidirina sy anara-tsampy ampivavahana n'izao tontolo zao. Rehefa nazavaiko teto tamin'iny fandaharana tamin'iny herinandro iny fa manome 666 ny taremarika finosin'io anarana io a rehefa ataon'ny fanisana. Izay anao zampitaina androany na de mbola te anaraka ny toyany ary isika de tapitra ny ora rapitso indray amin'ny ora toy izao a manohy ny fanjavana. Misy ihany koa ny fandaharana ataon'ny fikambana mpiara-mikatsaka ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay ao amin'ny onja-peona radio vaky ny adina 91.6 FM averiko ihany onja-peona radio vaky ny adina 91.6 FM isaky ny alatsinainy talata larobila kamisy sy ny zoma amin'ny fitora sasany ariva afahanao manaraka ny toan'izao fandaharana izao mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Ny zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny bokony enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy 4:4. Fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9 ny sabotsy maraina amin'ny 9 ary ny alahady maraina amin'ny 9 sy 30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsaka ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay.